inty indray aho fitandrina rajaka vola I raha tompo hitondra ny afatra ho an'ny fiangonany ary mamarana zao volana septambra zao zay nanangarantsika lohevitra matanjaka hoe manantena fiarovana ny manantena fiarovana ny dia ny jaona toko fahafolo zay isehoan'ilay mpiandry tsara Jesy Kristy miaro ny ondriny io no ndeha andraisantsika hafatra toy ny amin'ny tinana ty volana septambra manontolo ty ny ampahany raisika amin'ny perikupa manomboka amin'ny 220 maneho ny salasalany jiosy ny amin'ny Jesosy mandra-pahoviana mampisalasalanao anay iza zany misalasala ny jiosy hoe anao tokoa vany hoe Kristy dia mba feny Jesosy ny asany raiko zay ataoko amin'ny anarany mijereo mbola isalasala fa irak'Andriamanitra va aho raha hijery zany asany raiko ataoko zany ianareo namaliny Jiosy ary ny fisalasalany Jiosy tahaka zany no varavarana ny kodana misokatra teo anatreny Satana ny taomany andrety Jiosy rehetra tsy ny fisalasalana no idirany bevolo makao amin'ny fiainan'ny olona ka tsy afahany mino tsaronareo tsara raha nakafanahy an'i Jesosy devoly Matthieu toko faefatra Luka toko faefatra nampisalasalai ny Jesosy raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao no zany asainy no tio tonga ao an-tsainy Jesosy ny salasalana fa zanak'Andriamanitra tokoa izy dia teneno tonga mofo reto vato raha zanak'Andriamanitra ny salasala ary io no sakana tsy afahan'ny olona mandroso amin'ny finomby ny fisalasalana mandra-pahoviana no mpisalasalana ao anay ary raha fiainam-piangonana raha misy olona misalasala lava ao am-piangonanao ny ran'Andriamanitra marina ary ve le pastera ty hitalika anay efa roapolo taona roapolo taona zao dia mbola misy misalasala ny ran'Andriamanitra marina ary ve izy io tahaka ny Jesosy teo anivony Jiosy ny salasala ny Jiosy ny ran'Andriamanitra marina va ty Jesosy ty efa nanambara taminareo hoy Jesosy efa nilaza taminareo fa ianareo no tsy mino ny asany raiky efa nataoko teo nahitanareo nataoko rehetra fa ianareo no tsy mino inganie nisy tokoa zany asan'Andriamanitra nataotsika teto amin'ny fiangonana zany ireny no alalanareo hoe miasa eto anivony zao fiangonana zany tokoa va Andriamanitra ianareo zanaky ny fiangonana nareo efa eto mandrakarivo ianareo mahalala n'ity fiangonana ty mihoatra za roapolo taona monja ny fantatro tamin'ity fiangonana ty amisy aminareo reo fa mihoatra ny 10 taona mihoatra ny 80 taona efa tato ity fiangonana ity dia nareo no mahalala
misy andriamanitra miasa tokoa fa eto amin'ity fiangonana ity dia aza isan'izay misalasala ianao raha misy zany asan'andriamanitra zany raha hoy ianao hoe dia tsy nahita pastera dia toy izy le fisalasalanao zany mandra-piaviny fotoana mba aresy lahatra anao amin'izay hoe ay zay avo nahita fa izao no nataon'i Jesosy rehefa andresy lahatra nreto jiosy reto tamin'izany fisalasalana zany tsy nino ahy nareo satria tsy isan'ny ondriko fa ny ondriko miain'ny feoko ka manaraka azy Jesosy zany miteny amin'ireo olon'ireo zay miain'ny feo manaraka azy no ondriny Jesosy zahay mpitondra fivavahana rehefa miresaka dia nareo reo zany mitondrinay hoe ondrinay zany marina dia ondriny izy nareo ondriny Jesosy asainy andrasanay enganie ho ondry miaino an' Jesosy tokoa miondriko miain'ny feoko hoy Jesosy le feo mo mety misy mana ao an-tsaina pastera efa ela ny teto fa tsy naheno zany feon'i Jesosy zany teto a ohatra nylazany le anankiray zay tao amin'ny télévision na maly na nytaniny izy fa nahoana natao an'izany izy zao zany anaran'io atokopirany forominao io dia navaly tonga dia nivaky moa canal rehefa voteo nakamo a nyaino an'le resaka mijery andro atolobe izy eny amin'ny laniteny nahitakitana anankitelo ina mijery ino sy anankitelo atoandro lanjanahary io a mety mariny zany hoe mivoanao zao atoandro zao dia mijere lanitra mijereo hoe aiza ary zany hitany ramoseny zany tsy amoronana zavatra ohatr' zany rehefa ilaza ianao hoe ao ny tompo avy anao ny olona hijery ny asa za tsy ilaza aminao hoe zany feoko zany feon'i Jesosy Jesosy feo tsara feo be ania zany feo garagara zany tsy feon'i Jesosy zany fa asainy milaza ny teniny aho ka raha miteny izy hoe miondriko miain'ny feoko dia itenin'Andriamanitra enitsika io zany feon'i Jesosy zany tsy le feoko fa le tenin'Andriamanitra enitsika ny feon'i Jesosy miteny antsika tsirairay dia raha resy lahatra zany tenin'Andriamanitra zany ianao dinanao taonao rehefa avy eo dia texte fa tsy mamorontsika miondriko miain'ny feoko ka manaraka ny Jesosy nafinaritra zay moa rehefa mandeha ohatran'ireny tonga ty an-tanàna dia miaino ihany aloha mamantatra hoe mba lazava zao kelitsy ao nasehoana ny afatra tao am-piangona taty amintsika zany nafinaritra ery lazany tonton rakoto azy hoe tsy mba hitanareo ve zany alehibe ny fitiavan'Andriamanitra tsy takatry ny saintsika zany jereo dia fa i Jodasy jaona toko faheniny indiny fa raha roa amby fitopolo i Jodasy lazay hoe devoly azy natao iny nofidiny mpianana ahoana Jodasy devoly nofidiny mpianana olona efa fatany fa devoly zao azy mbola fidiny ihany anaraka azy inona ny mba hitahita to tamin'izany raha niantso ny Jodasy izy nananteny izy
azy eo hiala amin'ny heviny hiala amin'ny saina satria fantary tsara zany Jodasy any a c'était un patriote olona tia tandrazana be io tao anatin'ny fikambana anankiray io atao hoe zélote ho an'ity teny frantsay a zèle ny fototeny io zélé mafana fo ary nanarahany an' Jesosy ny tao an-tsainy tao nahita ny ataon'i Jesosy io ao amin'ny saina io mitovy ny sainy Jiosy rehetra raha ity no mitondra antsika président de la république zany ohatrakoatra ny ataonao zay fotoana hoe izy amin'irety le anina rehetra ary no izy dia raha ity no mitondra antsika sady fa tsy mila mamolitsy io sika fa tonga dia tonga ny vary Jesosy io a tsy mila manjonjy io sika fa tonga dia makao anaty rano dia naran'i Jesosy dia miakatra ho azy mitrondro tsisy problème tsika hoy Jodasy ao an-tsaina fitiavan-tandrazana olo zany dia mpanarana Jesosy izy ninona nampianarin'i Jesosy azy nandraiky izy dia ao an-tsainy dia hoe mpanjaka anay ianao tsy reniteny nandray raha Jesosy miteny izy ny fanjakantsika dia tsy avety amin'izao tany zao taitra be Jodasy ahoana ary zany za mieritreritra leranamany tyo président naiky izy hoe fanjakamo tsy aveto eo manomboka dessus izy io tratrany DF diso fanantenana ary be dia be aminareo reo no tratry zany a amin'ny olona be dia be miteniteny aminareo erany io tanànareo tyo nahita ny raha misy anankiray zay alina mandeha katikatry izy rolanmotsy izy ny ao anatiny izy a manana etaeta ho président ny république any Madagasikara dia ny zazavavy zay teo amoron-tanana teo amin'ny jorojoro miandro bisy angamy sisa manino dia tonga izy rola fotsifotsy akanjo reny a tonga dia nanay ny poketrany a dia izy zany a nahita ny zalahy mihitsy namelele madama kely io a fa efa lasa ny mpangalatra efa lasa ny poketra fasakotra ny ramatoa dia izy tena vomafy mihitsy ianao fa fahitina amin'ny hôpital ianao izy sofera rehefa avy eo e tena mba tena olon'Andriamanitra mihitsy ianao sefo a vitako tsy njery hatramin'ny setsika sisisisa jerety tsara betsaka aminareo tratriny DF ohatrany Jodasy dia rehefa rahany Jodasy tsy raha matoko fahenina andiny fa roamivitopolo dia hoe anankiray amin'izy roambiny folahy nefa hamadika azy efa nyfidiny zay fijeriny Jodasy tsy mety miova zay fa raha nyainy nandray nankatao fampianaran'i Jesosy io Jodasy miova io so mieritreritra ianao hoe efa trany kivondreny Jodasy io dia esy efa prédestiné io azafady hoe iverana kely ny texte Tesaloniana voaloha toko fahadimy andiny fahasivy texte efa nivakitsika matetika izy io Tesaloniana voaloha toko fahadimy andiny fahasivy io zany noentin'ny mpampianatra ny teolojia manazava ny fitondran'Andriamanitra fiainatsika 5:9 Tesaloniana voalohany anao izy fa Andriamanitra tsy nanindry atsika io manindry izy zany lay prédestiné io et le Seigneur ne nous a pas prédestiné ho amin'ny fahatezerana ino zany fahatezeran'Andriamanitra zany fahaverezanao zany fa Andriamanitra tsy nanindry atsika ho amin'ny fahaverezana zany raha adika io fa mahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tontsika ny olona dia prédestiné au salut ho amin'ny famonjena na i Jodasy ary zany dia efa prédestiné ho amin'ny famonjena fa tsy hatrany kibondrenina io dia nampianatra azy Jesosy tamin'ny fahavelona nampianatra azy Jesosy nanaraka azy teny Jodasy ny tanjony tompo dia hoe ihaino feoko
anaraka io hiala mitoetra io fa tsy miala mihitsy liaraina teny am'izay nerany tamin'ny tompo tena izy zany a mba atonga azy anana fahatsiarovatena hoe misy zavatra nyrasany tompo aminy mihitsy dia mitendreny izy anino hitahiry ny volany zareo mpianatra misy mpamorehatra tao fantatrareo izy anisan'ireo mpianatra tompo reo matio efa zatra raha tamin'izany mihitsy saingy tsy matio mitendre tompo hitahiry ny volany ty volam-pianatra responsabilise misy zany mba ina zana fa hitokisana dia nasena tahiry voly zao ngena jerena ny fomba nanaovany azy zao no toko faharoambin'ny folo dimy faefatra sy ny fahadimy eny dimy faefatra ka hatramin'ny faheniny zany zao no roambin'ny folo 4 5 6 asika ary hoy Jodasy anankiray tamin'ny mpianana la efa hamaditra azy nahoany menakeo no tsy namidy denari 300 ka nomenany malahelo ary izy ny lazy zany tsy noho ny fiahian'ny malahelo fa satria mpangalatra izy sady nitorany kitapoka naka zay tao anatiny 15 spécialité mitoky ny tompo hitahiry izy dia nitehiriziny tokoa hoanizy ho anazy tsy mety miovy Jodasy mihinana ampianarana teo dia nisafidiny Jodasy tsy miova zany natonga azy namadika ny tompo fa sao dia mihevitra ianao hoe efa nalamin'Andriamanitra mihitsy fa i Jodasy ny tsy maintsy hamadika azy non sao dia misy mieritreritra hoe zany hoe nanao ina nanao ina fatary fa raty efa tsy mandeha mihitsy tsisy an'izany tsisy olona nataon'Andriamanitra hatrany kibondreny olon-ratsy zany hitao ambony tany fa matoa ratsy ny olona iny ohatra mba avy tsara ihany izy taloha raha mbola tsy teo ny tompo un zélote olona nafana fo zany ake olona tena tadiavina mihitsy tao fiarahamonina olona tia tanindrazana olona miaro ny tanindrazana tadiavina ke zany olona tsara zany tamin'ny mpiarahamonina taminy ny mpamorehatra ny olon-ratsy tamin'ny mpiarahamonina jiosy saingy olo safidy dia tsy miova izy mihinana lazaina taminy teo miondrika anino miainy feoko tadio tsara inona lazaiko taminareo tamin'ny fotoana hoe ity sofony tia lalam-pamonjeny zay mahay miaino manino mahazo famonjeny boarina kely mba hotadidina tsara dia hoe une oreille salvatrice sofina mpamonjy ary mahasarotiny aminareo jeune tanory zay moa koa amin'ny taona zany zao efa lasalasa lavitra ty fa kaikaiky ny fahanterana fa be ny lasa nareo jeune mbola misy lavabe ao alohanareo mbola izoro anareo raha mety anareo tsy manko tsy mety fa miatapero 40 ans dia lasa izy manao accident dia maty dia vita zany ny azy fa raha mba manaiky mety anareo ho tonga lavidavitra hiaraka amin'ny tompo dia mbola betsaka ny mbola ataonareo dia taona mandresy lahatra ny tanora foana hoe mba miaino tenin'Andriamanitra fa raha misy olona manaiky tia liana mandrakariva miaino ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana tsy maintsy miova ny fiainana iny ça c'est sûr raha misy olona manaiky iaino mandray ny tenin'Andriamanitra à coup sûr vous changerez changer aussi de pire
vohira vaovao zany a vomaly zany sy télé miampisantsy mbola tsy mahay zany ipireo zany parce que changé taloha le hoe tamin'ny andro ny dadabenatsiraka nisy malaza be zay décidé tamin'izany fotoana zao ndray malaza changé miantso ny mahatonga misisika mafy aminareo tanora vous avez encore un avenir à construire mbola misy hoavinareo tianareo aorinao dia ilazany anareo taony anareo resena lahatra anareo raiso tenandriamanitra miofotra ny amin'ny feon'i Jesosy dia ho taony tenandriamanitra io a anaraka ny lalan'Andriamanitra ianareo mampalahelo ary lazany le zanitsika mitony mpitandrina izy io ny fivavahana atao am-piangonana dia tokony atao a fanaraka tsara amin'ny zavatra rehetra misy ho an'ny tanora dia misy koa ho an'ny antitra ka moa ny antitra tsy mahazo aty mahazo koa fa tena tsy mahazo mihitsy nareo dia mody maina mahazo koa fa prioritaire ary foto-dalàna mametraka an'izany any fanekena atao mpitandrina rehefa atokana mpitandrina izy anao vaindohan-draharaha miatsika zany hoe vaindohan-draharaha prioritaire zany ny fitaizana ny olona rehetra ho an'ny tompo indrindra ny tanora sy ny ankizy satria roapolana faharoapolo ambin'ny fahenina ina rehefa enjery zaro amin'ny lalana tokony aleny zany rehefa omenao azy azavainao aminy tahaka nanazavanyireo mpisorona tamin'ny androneny tamin'ny vahoaka Israely ny ten'Andriamanitra ny lalan'Andriamanitra azy ny tsara zay teny tohina taminy dia mizotra amin'izany lalana zany ireo manaraka zany teny tompo zany izy ary reny lay toy ny Jesosy hoe ondriko enganie hanaiko ondrin'ny Kristy ianareo fa zany mpiandry azy sarah atokady fotsy enganie fa tsisy ilaza ndray za pastera ondrin'i Jesosy fa tsy anao ny mpiandry anay dia mahakahakano zany izy mipetraka ambony dabilioko eo dia misy tsy ondrika dia izy zany miandry azy ato izy tsy manaiky anasako dia zany miandry azy tsy haiko volandraraha jeune ndray zay sampo izy izy zay taloha miondry ny tompo toetra amin'ny fiangonana tena metrany mpiandry atreto aloha isaorana an'Andriamanitra mbola salama dia afaka manizy miasa fiandrasana miondriny zany nanampiavany valy taona ho avy tapotra ny valy taona dia misolo mpiandry indray ianareo amin'izay dia mitoy ny lalana fa ny condition dia mitovy mino ny feon'i Jesosy ianao dia manaraka azy fa itiny tsy takatry ny hafa tsy hoe manaraka fotsiny dia lasa manaraka aza disevitra amin'izany ianao fa niondry ny tompo fa io mijanona toko fa folo io andiny fahasivy zao na toko fafolo andiny fahasivy izaho no vavahady Jesosy no teny io raha izaho no idiran'ny olona dia ho
vonjeny izy ka hiditra sy voaka sady amen hiditra sy voaka sady miaina tsara izy fa tsy hoe miditra dia gadra tao na mivoaka dia tandy tsy miverina fa miditra sy mivoaka donc manao ny fiainany andavanandro milamina tsara izy sady nahazo hanina politika ny kibory izy le dadabe tsy rahana an'izay rehefa voky ny vahoaka milamina ny tany za reky tsy mampilamina antsika io tsy voky tsisy hanina mandeha oatsena ianao mitondra 50 000 ianao izy raha matonga ko oatsena very izy hingerimeny finao biany ka tsy miazoko 50 000 ampitongo indray atovy samby makany atsena very mivalana tsy maso kasi kely dia kely mentana azo aviany tsy ampy haniny dia nefa raha tsika io fanjinja lava io asa ny zalahy efatra mitelopolo reto sa firentelo mba fireny hitondra mofo atsika sy dia niazo re ny fiainana dia ne matevina ndray andro dia tsy tantsony anao avo takole raha mety ao anatina fotoanana fifidianany zao be debe zahatra eny eny saina mitsy iza zany le hanina anay amle mitangala zany jesosy hoe zay manaraka i dia ahazo hanina ary tena ny porofo itomy tamin'ny fiainana io porofo manaraka kehitriny zay manaraka azy tsy mividividy tsy mijerijery izy haniny sasany mihinana trondro ndray ry baditera mary tsy mijerijery zany mianao zay manao jerena rehefa nomeny ianao hanina sahazy da aza mitakelikely keo ary zany tao tsy loza mihitsy menetiny zany komainy anao raha mitsarama dia mandeha mitady vontsoloza fa tsy mivontsoloza hoe tsy iny mampiangarigarika masinao eo miditra sy mivoaka ary ahazo hany miolony jesosy miainy feo manaraka azy ary omeny hanina zao avy 5 zao avy mba ame azy fiainana sady ananany kila la vie en abondance omeny fiainana ary zany ny faharesendrahatray hoe tsy azoko atao manontany tsara ny raha matosy ny kizy ohatry fananao tsy azoko atao ny amolopolona torotena mpisanganana io fotsiny raha matorotolonako zao ndray fiangonana tia fa torotena ty zao torotena ataoko aminao tia efa ray volana nanomanako an'io kajakatsako rehetra boky eviteny inona rehetra io mba tena zay tena tiany tompo lazana aminao no mbola azoko anao eto atonga anao tena hoe tena iza zany elinao zany tena jeso dia afaka anaragazy anao ary vokatra tsara rehefa avy eo meny hanina io le zanako zay mpanao gazety atao gazety farafanato izy ny olona dala ihany ny tsy mahita fitahina avy amin'ny tompo raha ny ten'andriamanitra eny isan'andro no zoina ny olona dala ihany aonao zany olona dala zany misy miteny aminy izy tsy miaino misy miaino tsy miaino olona dala za efa mitompo atsy mitompo aloha
mitady zay olo asaiko aminao avy amin'ny tompo mandany andro mandany izy anao tsy de vomafy anao iny tena lazaiko iny efa voalazy iny efa anao sisa ankatoy ianao de mahazo hanina tsy mankatoy ianao tsy zakono tsy mahazana fa iza ianao ianao tsy heniko miodiko miaino feoka manaraka ady izy meko hanina i Jesosy le ondro ny mitombo hanina iandraitsika le manao fanontany politika ny kibo ihany atsangano ny tanany zay any an-trano any tsisy hoany ao atsangano tanany tonga de soratana anisan'ilay karakaraitsika satria anao recrutement rehefa avy eo vo miditra miasa ao de antenao recrutement isaky ny faritra sampana sisisy hoe tsy hoe fanalam-baraka tsisy afantatra ny anarany milo eny nareo hoe iranona tena mila fanampiana tao fiangonana tsisy afantatra n'iny nareo mba tsy analanao baraka azy irana tsy ajamantsiolitra aminay nge fa hirany famoinao de raha sena mba avinazy le fanampiana avy tatem-piangonana izy lasa tany an-tsena de eninao manimanitra ry miendy ao an-trano iendasy nge zavatra tany am-piangonana io mba tsy siny saina ratsy ohatr' zany olona tompo zay sahazy ianao ary tsy misy olona mafoy tahako zany manoty anao amin'ny tompo tahako zany ka sanatria naneno mba nanenina mitsy alana nomeny fiangonana io zao azao tsy manako hoanina tsisy zany tsisy anao tombon'ny tany tsisy zany tao kaby fitsy raha mafoy amin'ny tompo ianao manoty anao amin'ny tompo ianao meny anao zay ilainao moa izy le zanako zay le ijery résultat zay baka iny i misy kinisisy atao dralatsy anjery zay eo ianao mba mamaky azy mireny manko ohatrano isaky zay mipetraka mba mianary anaty tsy mbola mitalanianatra mihitsy fanadinana ina ho azo lamo zao isaky zay mipetraka de mba manasava ihany le tovolako neny ianao ke fa ela be mianatra fa zay zao mianatry tsy fantatrao fomba fianaranay ao anaty internet eo feny ry boky ry zao taka zao miaina trano neny tsy mba hitako mihitsy anao mianatra de fa te hijery résultat zay tena nampitombokevena namany olona tsy mianaza zao no hitany otrano de mieritreritra ony ho afa-panadinana de anao vanzana ny tsenjery Genesis 18:14 moa misy anao mahagaga tsain'Andriamanitra tao fa moa misy anao mahagaga tsain'Andriamanitra tao fa zany miavan'ny aneniny aletsika ntsao zay avany mianatra avzany vola taratara ny andala motivo anao mila mianatra ala aoty ay e mianatra tao otrano inzay alafa tsy mianatra SMS la iany tsy SMS ty ry mamady hoe avy mama mitsery io izy tao zao ijereko ao anaty internet ko zany ny fomba fianarana zazy ianao tamin'ny taloha io ka eo anao somokotro manao tsinitsiny izy nga manao zany tso fa tsy misanany fotsiny moa misy zava-mahagagatsain'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao va tsy midika akory a aza vily zany resaka zany aizy manomboka ao zany ake de tsy mianatra zany a tsy mianatra tsotsika raka izy a fa tonga de miany fotsiny zava-mahagaga ataon'Andriamanitra azafady kely a azafady a sao anao 50 000 mpandrinao a zafady a mianatra ianao
miasy ianao forarainy ianao mandrero nitsokotsika ny tanàna io fa izy anao raha anao rehefa atanao rehetra zany miondrotro miain'ny feo koa izy manaraka iny satria en mouvement mietsika miasa midika zany dia tahin'Andriamanitra fihetsehanao io anomeza aminao zay natoko avoa haninaisy ianao mihetsiketsika io makatry sy makaroa io omeny hanina dia mihetsiketsiketsy manao hafetseny dia votro kasika fa mikofokofoka paster kofokofoka mangalatra ka tsy hitahin'Andriamanitra zany hoe mitahina mianatra ataonao ana tsisy an'izany soratra masonao fa miasa ataonao misy telezanao ay ianao mifofotra io mitahiny tombo ary am'izay ianao mihinana tsy mierikerika tiany io hoaninao io a avy taiza avy tato sy tahiny tompony fiainanao tsy mierikerika tsy ohatran'le olona zay hoe anary mihitsy polisy io zanany io fatarareo fa anao tafady ary polisy avako so dia misy polisy atatrano samborona eo rehefa aveo le pasteur tena ratsy fanahy mihitsy anary le zanany polisy anaka zay vola azonao any an-dalana any tonga dia inano zay faninao any fa azo hitana ty an-trano dia karakaranao ny vady aman-janakao tsy amby tsy asoa ny vady aman-janakao ino atakarana avy am'izany vola tsy azo tamin'iny fahamarinana tsy asoanao iny dia hoy indray ranjevy engaleo hoin'ny senita manana ndraikitsy anareo senita ho izy antany anaty kadiny anao ankety misy hoe candidat numéro tel avy taiza na zona ny volanaovanao ny propagande io otrina ny volanaovanao propagande iza nanome an'io ary ina ny valiny rehefa avy eo atraiky oky zay asany zareo okony zany any manao ny apisy ravenao azy any ny anjara ianao zany miasa manaraka ny tompo miditra sy miboaka ianao normalement miditra na zay azo tany amin'nale tany voaka rehefa aveo vezivezy amin'ny fiainany zany manao ny asanao dia tahiny tompo sady fivezivezeny fikatsakatsanao rehetra zany amin'izay efa miveriny tompo mba hiadanana niondrika miain'ny feo izy manaraka azy ary zaho manome azy hanina izy tompony hamelona miondry ny tsirairay amen